eo tongotrao. Avia, aoka isika ioboan'i Jehova. Aoka isika hanao feo fifaliana ho amin'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka akeo anatsehany amin'ny fiderana isika. Aoka haneo feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina, fa izy ny nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avia, ka aoka iondrika sy akohoka isika, aoka isika andohalika eo anatsehan'i Jehova mpanao antsika.
ivavaka ary isika tompoko. Raha ny malala be fitiavano, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay. Fa lehibe tompo ny fitiavana sy famondram-po izay nomenao anay. Noho ny fitantananao dia mbola manana tombontsoa izay, manana tombo-potoana afaka midera sy mankalaza anao amin'izao sabata anao masina izao. Tompo noho ny baikonao dia tonga eto izahay amin'izao sabata anao masina izao. Manandratra ny fanomezam-boninahitra anao fa tsy misy ny tahaka anao. Ko misandrata amin'ny ambony indrindra Ray malala fa mendrika anao zany. Anao ny haja, anao ny dera, anao ny voninahitra, anao mandrakizay. Tompo ty anay eo. Anatin'ity sabata anao masina ity, apetrao aminay tsirairay avy tompo ny fitahina izay fanomenao rehefa sabata toy izao. Ko engany eo engiko zany fitahinao zany ny sambatan'olona ary ny fotoana rehetra ho eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina. Izany vavaka izany dia tononona sy asandratra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana malala ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra tratra ity sabata masina ity. Ka ny fiarabana izay atao amintsika dia tsy ho sirotsiritana tahaka ny volo, na ho avakavahana tahaka ny ketra, fa atao toy ny molo-bolany ka indray mididina ihany. Andeha indramiko ny fiaraban'ny Andrely mba iarabanantsika rehetra manao hoe arahaba ary ilainao soavina ny tompo ane ombanao. Ombantsika menakavy ane ny tompo mandritra ity fotoana ity. Andeha hanohy ny fotoana avy hatrany isika amin'ny alalan'ny fiainotsika ny tatitra maneran-tany. Andeha ho arahantsika izay tatitra izay ary. Fantatr'Andriamatoa sy Ramatoa Impofo fa voatokana ho an'Andriamanitra ny andianambon'izy ireo. Indray andro rehefa teo ampiandrasana azy ireo indrindra ireto mpivady dia nanolotra ampahany tamin'ireo ombany mba atao ampahafolony sy fanatitra ho fanohanana ny asa. Ny tena nampazotana mivady hanolotra omby atao fanatitra sy ampahafolony dia ilay paikady ny fibetsika maneran-tany manao hoe andeha aho iny. Tena nandrisika anay mivady izy iny. Ny baiboly raha teo dia milaza hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa isika dia tantana fotsiny ireo fananantsika. Nampiarinay le tena eo amin'ny baiboly manao hoe tondra fitahina kokoa ny manome. Tena nakasika ny fonay tokoa izany satria nanao zava-dehibe ho anay ny tompo. Tamin'ireo biby fiompy 180 nananan'izy ireo dia nanolotra ombivavy 3 ampahafolony sy omby lahy 2 ho fanatitra izy ireo. Izany fihetsika izy ireo izany dia tsy hoe nampahery olona izay tonga nidina tena toerana mihitsy sy naka ireto biby ihany fa nanaitra ihany koa momba ny fiangonana hafa. Betsaka ireo voatao nanolotra fanatitra misimisy kokoa ho fanohanana ny asa noho ny ohatra naseho an'ireto mpivady ireto. Misy fiantraikany tokoa ny fanatitra fanohanana ny tetikasan'ny fiangonana, indrindra rehefa atao ampatokiana sy atao tsy tapaka izany. Avy any Zimbabwe moa Andriamatoa sy Ramatoa Impofo izay ahitana ihany koa ny Université Adventiste Solusi niorina tamin'ny taona 496 nofana ireto tanora avy any amin'ny toerana maro manerana ny Afrika Atsimo. I Zimbabwe dia ao anatin'ny faritra Afrika Oceana Indiana. Ahitana Adventiste misy 4.3 tapitrisa izany faritra izany. Kanefa na dia eo aza ny fitombon'ny membre dia mbola betsaka ny fiaikana eo amin'ny asa izay miandry. Ny fanatitra izay atolotra ao dia anampy amin'ny fizarana ny hafatra mitondra fanantenana any amin'ireo toerana sasany izay tena sarotra toy ireo tanan-dehibe izay mitombo haingana tokoa. Mangataka anao izahay hanohana ny faritra Atsimon'ny Afrika sy Oceana Indiana na dia atao ary hoe tsy manana biby atolotra ianao dia ankasitrana indrindra ny fanatitra izay atolotra ao ho an'ny dedikasa maneran-tany. Isaorantsika ireo namana izay nitondra izay tatitra maneran-tany izay ho amintsika tamin'ity sabata maraina ity engany Andriamanitra tokoa hitany asan'Andriamanitra eo anatrehany izao tontolo misy atsika izao. Andeha isika iroso avy hatrany amin'ny Famintinana ireo lesona isaky ny sokajy manomboka eo amin'ny zaza minono ka tsy eo amin'ny sokajy ny zatovo izany
kanefa mialohany idirantsika amin'izay a dia andeha ho arahantsika aloha ity hira ity a hira mitenena. Emisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irote nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Manahona daholo indray zazaboto tratry ny sabata faly miarabantsika rehetra indray andao hiaraka hivavaka avy hatrany sika alohan'ny ianarantsika ny lesona akambana ny tanana aondrika ny loha dia akipy ny maso. Jehovah misaotra anao zahay fa fenonao fitahiana, misaotra anao fikarakaranao anay nandritry ny enemana dia manana tombontsoa indray izay tsahatra miaraka aminao amin'ity sabata ity. Omeo fahendrena ny ankizy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ilay tafiodrivotra be ny lohatenin'ny lesona ny anarantsika nandritra ny erinandro ny tsenjery ao amin'ny salamo 7:7 andininy 5. Jehovah miandany amiko ka tsy atahotra aho. Jehovah miandany amiko ka tsy atahotra. Andao hiaraka merina isika 1, 2, 3. Jehovah miandany amiko ka tsy atahotra. Bravo! Mahay tsy anjery ny zazabodo. Ny tantarany anarantsika tamin'ny erinandro ary izao no fitiantsika rakizy rehefa nanao tantara ho an'ny olona maro be. Jesosy ange tiany olona mihitsy mihaino azy rehefa manao tantara betsaka ny olona nihaino azy. Dia efa hariva ny andro, mbola tsy nisy nihetsika, nipetraka tsara daholo na ny zazabody na ny zazamonono na ny ankizy ohatran'izao ataontsika izao. Dia hoy Jesosy hoe efa fotoana tokony andehananareo mody any tokantrano nge izao efa tokony hody any antranonareo nge ianareo kanefa tsy nisy nihetsika mihitsy ny olona rehetra fa mbola te hihaino an'i Jesosy foana izy ireo. Feno be mihitsy rakizy ny fandaharam-potoanan'i Jesosy nandritra ny tontolo andro. Nizara fifaliana ho an'ny olona rehetra izy. Ny marary nahazo fanasitrana na dia faly, ny malahelo nahazo hery dia falifaly. Faly avokoa ny olona rehetra tonga teo amin'i Jesosy. Tsy nitsahatra Jesosy fa nanao asa soa mandrakariva dia reraka be izy. Rehefa nirava amin'izay rakizy niravana amin'izay ny olona dia andao sika hozy Jesosy mantsy mpianatra hitaingina ny sambo dia andeha hiampitery amin'ny fary hoe hiampitery sika mba hiala sasatra kely fa tena reraka be izany. Dia nitaingina n'ilay sambo kely zareo. Rehefa tafiditra tao anatin'ilay sambo kely Jesosy dia nanamboatra ondana izy, natory teo ambony araton'ny mpianatra izy rakizy natory izy satria reraka. Nisy tafiodrivotra malefaka aloha nandrotsirotsy an'i Jesosy miaraka amin'ny fanonjany rano dia niakatra sy nidina nanao ohatran'izao ilay sambo dia faly ery Jesosy nahita tory izy tao anaty sambo tao, renoky ny tory izy. Nandeha teny ihany ny sambo kely niaraka tamin'ny mpianatra sy Jesosy
nianahery ilay tafio-drivotra nanomboka niditra tao anaty sambo raika izy ny rano nanomboka niditra tao anaty sambo dia namoaka n'izany rano izany ny mpianatra efa reraka koa ny mpianatra dia natahotra izy ireo fa tsy nety nitsahatra mihitsy ny tafio-drivotra nikofokofoka avokoa ny rehetra tsemboka namoaka rano Jesosy amin'izany matory tsara manotory am-piadanana Jesosy dia taitra raka izy Jesosy satria nandeha teny sambo dia nifoazin'ny mpianatra izy Jesosy maninona ianao matory be tsy hitanao ve izao loza manjo antsika izao dia nifody Jesosy raka izy dia nitsangana izy dia niteny mafy ny rivotra sy ny tafio-drivotra sy ny rano izy hoy izy hoe mitsahara mangina mitsahara entitra be sady matotra be izany tenin' Jesosy izany manana fahefana ny tenin' Jesosy raka izy tonga dia tony ny andro lasa tsara be tsy nisy rivotra intsony lamina ny rano dia nandeha nisosasosa trany ny sambon'ny mpianatra natahotra be nge ny mpianatra dia hoy Jesosy nahoana ianareo no matahotra aza matahotra fa miaraka amiko nge ianareo fantatry ny mpianatra amin'izay fa ny erinandro ary zareo izay vao tony raka izy ny fony rehefa matahotra dia afaka miteny amin'i Jesosy koa ny ankizy rehetra ny zazapody rehetra hoe Jesosy ampio arovy miaino antsika anie Jesosy tsy marenina izy maheno tsara Jesosy fa raha vao miantso azy tsika dia manampy antsika izy ny faniriako dia tsy ho adino ny zazapody sy ny zazamonono sy ny ankizy rehetra izany tenin' Jesosy izany dada sy neny rehefa misy toe-javatra mahazo antsika dia miantso an' Jesosy mivavaka dia manampy antsika izy andao ary sika hivavaka akambana indray ny tanana dia ahondrika ny loha kipo ny maso Jesosy zokinay nisaotra anao noho izany lesona mampahery ny menao anay izany ka ny toe-javatra rehetra miseho amin'ny fiainanay dia omeo fahendrena izay rehetra atao tokantrano mba hiantso anao hilavonjy aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mametraka mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raka izy veloma daholo Manahoana daholo ianareo rankizy namako faly miarabanao tratry sabata ity hiara-mierinetiny loha hevitra faharoa ary itsika izay manao hoe tongava hamonjy anay ny andalan-teny atao fitadidy dia ao amin'ny Aprily 7:12 andenge rahantsika mamerina ary aza manadino fampiatranomba iny fa tamin'izany dia nampiatrano anjely ny sasany nefa tsy fantany Aprily 7:12 ahoana tsara hoe aza manadino fampiatranomba iny fa tamin'izany dia nampiatrano anjely ny sasany nefa tsy fantany Aprily 7:12 koa manasanao ary andeha arahantsika ny Famintinana izany loha hevitra izany mahafinaritra anao ve ny fiomanana indray vahiny inona no andraikitra raisinao amin'izany anjaganao ve ny manomana sakafo manampy amin'ny fanadiovana ny trano ve ianao miresaka ilay vehivavy nandray vahiny tao an-trano no lesonantsika anio mitamaka ty Makedonia ka vonjeo izahay taitra tapoka i Paoly ka nerikerika anjery manodidina azy reny tsara ny fieson'ireo namany mbola reniko ny torimaso Silasy mifoazy hoy Paoly miantso moramora nikofoka kely Silasy dia reniko indray Silasy, Lioka, Timoty mifoazy amin'izay efa tena tafafotanteraka izao i Paoly fantatry ny toerana tokony alentsika manaraka hoy izy tamin'ny mpientanam-po nomen'Andriamanitra fahitanao hitako fa indro misy lehilahy makedoniana iray ny teny hoe mitamaka ty Makedonia ka vonjeo izahay mitamaka ty Makedonia ka vonjeo izahay nanoka no niezinezi ny Silasy zava-dehibe izany ry Paoly tokony handray sambo etsin'ny polisy izany isika tsy nahita torintsony i Paoly taorian'izay fa tantsaka fa Andriamanitra no nitarika azy ireo ho any Makedonia
ary tsy tokony tareidretra intsony izy ireo fa hiainga avetrany. Fotoana fitoeran'izay dia tonga sahady tany Filipy, tanàna lehibe iray any Makedonia ireto mpinamana efata, ary nanomboka nitory tamin'izay afaka natry. Nahafaly azy ireo ny zaran'ny fitiavan'i Jesosy. Hoy Paoly, rehefa tonga Sabata, andao hivoaka ny tanàna ka hivavaka any amoron-drano ivelany any isika. Rehefa nanakaiky ny moron-drano izy ireo, dia nahita vehivavy maromaro izay efa tafangona teo hivavaka. Azonay atao ve ny miaraka aminareo eto? Hoy Paoly tamin'ny mpanajana. Eny tompoko, tena sitraka izany, hoy ilay vehivavy iray namaly. Nampafantatra ny tenany izy avy eo, Lydia no anarako, hoy izy. Ary reto ny namako, nampihetsi-po fatratra ny Paoly ny fihaonana tamin'ireto vehivavy tian'Andriamanitra ireto. Tsy manavaka olona izy fa nalàna vavy na jiosy na grika. Dia tiany izarana ny fitiavan'i Jesosy avokoa. Nanonona vavaka fohy i Paoly rehefa nahazo toerana, fa namasino sokafo ny fon'ireto vehivavy ireto handray ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy. Nolazain'i Paoly tamin'ireo vehivavy ireo avy eo fa nandao ny lanitra Jesosy ary maty mba hamonjy antsika. Ny fanakalo hevitra sy ny ara-mivavaka ireto mpinamana vaovao ireto avy eo. Rehefa izany dia lasa nody ireo vehivavy rehetra fa i Lydia kosa nijanona. Tia halala misimisy kokoa ny momba azy aho. Tiako fantatra ny antony nanekeny Jesosy ho faty hoy izy. Tamin'io andro ihany dia natao batisa avokoa i Lydia sy ny fianakaviany rehetra. Faly loatra Lydia, azafady rery Paoly, afaka mitoetra ao aminay ve ianao sy ireo namanao? Faly dia faly koa i Paoly, nitsika izy ary Lydia koa naprisika azy. Tianay ny handray anareo hoy izy. Noho izany dia indreto i Paoly sy Silasy ary Lioka mba amin'ny Timoty fa miasa ary noraisiny tsara tao an-trano Lydia izy ireo. Mpandraraha ara-barotra no ajain'ny olona teo an-tanàna i Lydia. Nivarotra akanjo volomparasy izy. Izany ny fahalalan'ny olona rehetra azy. Noho ny hatsara-panahy Lydia tamin'ny nampiatra-nony vahiny dia olona maro no voatarika hianatra momba an'i Jesosy. Tonga toeram-pivorian'ireo mpivaovao tao an-tanàna ny tranony. Nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fampiatra-nom-bahiny i Lydia. Angamba mety tsy ho tianao ny nandray vahiny tahaka ny Lydia, kanefa na aiza misy ianao dia azonao atao ny manampy ny hafa atsapa toy ny an'ny trano ny fanehoana hatsara-panahy sy fitiavana. Anjarantsika tanora zandry indray ary izao hoe ara-paina daholo alohany a. Hiaraka amerina lesona faharoa isika ary mina vefahay tsara daholo ny lohateny sy ny tsenjery. Iny ary indao tsika hiaraka amerina. Mitovy tombam-bidy tsy anjery. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanan-keken'ny rano Kristy. Efesianina 2:7-13. Mahay tsara daholo hoe? Mahafinaritra. Nanahoana ny fandraisantsika ny loha hevitra faharoa ary. Nandray fanapahan-kevitra tsara avokoa. Andeha ara ho fitiantsika indray mandeha izay nianarantsika nandritry ny erinandro iny. Hitantsika fa tantaran'i Paoly no noraisintsika. Nandraisantsika lesona mahafinaritra izany. I Paoly rehefa nandeha dia misionera izy, toerana mbola tsy fahitany, toerana mbola tsy fantany, dia nandeha tany izy hanao asa izay nanarahany tompo azy. Izara ny filazantsara. Tamin'ity fotoan'ity dia tany Korinto no nalehany. I Paoly dia olona manam-pahaizana. Marina izany satria rehefa dimiantsika dia manana doctorat en théologie mihitsy izany i Paoly. Manam-pahaizana izany nefa izao nanana fahaizana nafinaritra be izy dia ny asa tanana izany. Mpanao lay izy. Tsy midika hoe rehefa manam-pahaizana ianao dia tsy tokony hay asa tanana. Ny mifanohitra amin'izany ary. Satria indraindray ny fianarana ara-tsaina dia tsy ampy raha tsy ampiana fahaizana tao-zavatra ihany koa. Hitantsika teto amin'ny Paoly izany satria tsy mba nanavakavaka ny hafa izy na hoe nanandra-teny izy hoe zaho olona manam-pahaizana dia tokony ho raisina manokana. Tsy tamin'ny alalan'ny fahaizana sy ny fahalalany no nandehanany fa tamin'ny mahampanao lay azy. Izay no nahafahany nahita toerana, nahazo ny sakafony, nanana asa ihany koa.
satria tao anatin'izay dina taon'izay a tao Korinto no niaonany a tamin'ny Prisila sy Akoila. Io fanaovana lay io. Ary tamin'ny alalan'izay na izany fandray tamin'ny olona rehetra. Ny olona izay manaraka ny Kristy koa moa dia olona tia fifandraisana rahateo e, tsy miavinavina amin'ny hafa. Dia izany ny fiainan'ny Paoly a, dia toy izany ihany koa ny fiainan'ny Akoila sy Prisila. Ny zavatra nampalahelo nefa rehefa nifandray tamin'ny samy jiosy tao an-tanànan'ny Korinto izy a, dia tsy nandray azy tsara ireto jiosy ireto. Nanana fitsaratsarana ivelany izy ireo ary nanomboka nanenjika azy a, ary ny fofo ny ainy mihitsy azy. Tamin'izay dia nifindra ny asa nataon'ny Paoly a, nakany amin'ny Jentilisa izy. Tamin'izay indrindra rehefa nitory tamin'ny Jentilisa izy a, dia nisy an'ny Krisposy. I Krisposy a dia somary sarotsarotra moa ilay anarana ary tanora namako dia sahirakirana ihany. Fa natao batisa izy io Jentilisa, dia natao batisa izy sy ny ankohonany. Dia nanomboka tamin'io a dia be da be ireo Jentilisa izay nandray a ny soratra masina, nandray ny hafatra izay nentin'ny Paoly. Andriamanitra mihitsy moa no teny tamin'ny Paoly hoe mbola misy olona maro izay andray ny hafatra ao amin'ny toerana io. Dia nijanona tao nandritra ny 12 volana i Paoly. Nampianarin'ny Paoly atsika fa tsy tokony asiana fahasamihafana ny olona. Raisina avokoa na izy na izy. Tsy mijery ivelany hoe ity fotsifotsy, ity maintimainty, ity izao firazanany, ity izao firazanany, na hoe ity manan-karena sy mahantra. Fa nianarantsika tao anatin'ny lesona fa mitovy tombam-bidy eo anatrehan'Andriamanitra ny olona rehetra. Ary ho an'ny Kristy rehefa misy an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika dia rava avokoa ny efitrefitra misakana rehetra. Ny lohahevitra iny ary izany dia nampianatra antsika fa amin'i Jesosy Kristy dia rava avokoa ny sakana rehetra, ary ilaina ny manaiky ny olona rehetra toy ny aleken'i Jesosy azy. Ary izay fanapahan-kevitra tiana ho raisintsika dia mba ny andraisan'ny tsika ny olona tahaka ny andraisan'i Jesosy azy. Ary izay moa ilay hafatra nampitaina amintsika dia hoe ny fitiavan'Andriamanitra no manery antsika handray ny hafa. Raiso fitiavan'i Kristy dia andeha tsy asiana elanelana fa mitovy tombam-bidy ny olona rehetra afaka hizarantsika ny fitiavan'Andriamanitra avokoa. Rary sy ho an'ny tanora tsirairay sy ho antsika rehetra mandra-piaona indray. Miarahaba ny tanora mantoanto rehetra indray natratra izao fotoana izao izay arahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Lesona faharoa ny ianarantsika nandrisy ny erinandro izay mitondra lohateny hoe fomba fivavaka fizarana faharoa. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Petera 1:7-7 mino afa mahainareo dia ndeha arahantsika mamerina izany. Fahatombotra ny farany zavatra rehetra ko endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Fahatombotra ny farany zavatra rehetra ko endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Efa hifarana tokoa ny tantaran'izao tany izao ka ampirisihana isika mba ho endry, ary anisan'ny fahendrena anankiray ihany koa ny fahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Indraindray tsika dia mieritreritra hoe ka izay anie tsy mahay mivavaka, tsy haina hoe atahoana ny fivavaka. Dia ny fanahy masina no nomena antsika mba hanampy antsika mba ahaizantsika mivavaka. Jesosy fony teto tany dia niteny ihany koa ny mpianatra hoe izay anie ka tsy mahay mivavaka fa mba hampianary mivavaka izahay. Dia nampianatra Jesosy fomba mivavaka anankiray izay hitantsika ao Mateo 9:7-7 dia mino fa hainareo izany vavaka nampianarin'ny Tompo izany. Ilaintsika ihany koa ny mivavaka ho an'ny hafa mandrakariva. Hitantsika ny tantara Mikaela, ilay zazalahy anankiray, zatovolahy anankiray rehefa hisakafo izy dia atahany lavitra aloha ny sakafony ary mivavaka izy ho an'ny namany, satria tokoa dia nisy namany izay namono tena teo aloha tao kanefa izy dia tsy mba nitondra mbavaka izany namany izany. Ka noho izany indrindra no nanapahany hevitra fa tsara lavitra ny mivavaka ho an'ny hafa aloha mialohan'ny hisakafoanany, hivavaka ho an'ny sakafony. Tadio ry tanora mantoanto fa Jesosy
rehefa nisy ny antso dia miaino mandrakariva izy. Nisy lehilahy anankiray izay boka ny antsoantso an' Jesosy izy mba hanadio azy, dia niteny tamin'i Jesosy izy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Nijanona Jesosy ary namaly hoe mety aho mahadiova ianao. Hitantsika ihany koa ny tantaran'ilay vehivavy anankiray izay narary nandritra ny fotoana maro, dia nisisika tao anaty vahoaka maro izy mba hikasika ny akanjon'i Jesosy. Rehefa tsapan'i Jesosy zany dia nijanona Jesosy ary nilaza tamin'ilay vehivavy ny habeny finoany. Izaka io ihany koa ilay lehilahy fohy kely dia niazakazaka mialohan'ny olona rehetra mba hianika azo hijeran'i Jesosy. Rehefa hitan'i Jesosy izy dia nijanona Jesosy ary niresaka taminy nandroso tany aminy. Tadidio ry tanora mantoanto fa amin'ny fotoana izay ilainao iresahanao amin'i Jesosy naiza naiza toerana misy ianao, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, dia mijanona Jesosy ary mijery ianao ary miaino ny vavaka izay ataonao. Na teo am-patsakana na tany an-trano na teny tendrombohitra na taizataiza ny toerana nisy an'i Jesosy dia rehefa misy olona mila miresaka aminy dia miaino izy. Dia toy izany koa amin'izao fotoana izao. Mety hoe miambakavaky ianao, mety hoe tsy hainao izay atao rehefa hivavaka ianao, fa azonao atao ny milaza izay ao am-ponao, azonao atao ihany koa ny manoratra na manaraka hira izay resaka momba ny vavaka. Dia aza velan-dalo foana ny fotoana fa mivavaha mandrakariva, mifandraisa mandrakariva amin'Andriamanitra. Tao amin'ny lesontsika dia nahita fomba fivavaka isika. Misy vavaka ahitana dingana efatra. Voalohany amin'izany dia ny fiderana, avy eo ny fangatana famelan-keloka ary ny fangatana izay ilainao ary ny fisaorana. Nisy ihany koa ny vavaka izay nampianaran'i Jesosy ao amin'ny jaona toko 7:70, vavaka izay ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra, vavaka ihany koa izay ahafahan'ny hafa mifandray amin'Andriamanitra, ary vavaka izay ahafahan'ny namandreo namanao ireo mba hifandray amin'Andriamanitra. Davida ihany koa dia nanana vavaka manokana, ary bokin'ny Salamo dia mirakitra vavaka maro izay nataon'i Davida. Azonao atao ihany koa amin'ny fomba fiteninao azy izany vavaka nataon'ny Davida izany. Ary misy ihany koa ny vavaka izay ataonao ho an'ny daholobe, ho an'ny firenena, ho an'ny fitoriana ny filazantsara irendrehetra ireny dia azonao atao avokoa. Fa izao ny zava-dehibe hoe atombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka maonoana tena amin'ny fivavahana. Ny riko ny tanora mantoanto rehetra dia anao fanandramana vaovao hivavaka mandrakariva amin'Andriamanitra, anokana fotoana iresahana amin'Andriamanitra, ary na ny ampianarana na eny am-pilalaovana na eo am-pisakafoanana dia anandratra vavaka mangina amin'Andriamanitra mandrakariva. Dia mirary soa ny tanora mantoanto ary tsarovy fa tsy maty antoka izay rehetra mivavaka. Dia veloma ary manaraka indray. Faletrany miarabantsika zatovo amin'izao sabata izao, ary indrindra faly miaraka amintsika hianatra ny tenin'Andriamanitra izay sitrapon'Andriamanitra hanovantsika fanandramana. Lohevitra anankiray indray no iarahantsika amin'ny dinika dia manao hoe tsy asa fe asa fotsiny, tsy asa fe asa fotsiny. Dia eo amin'ny andininy fototra dia Timoty voalohany toko 4:10 dia milaza toy izao: fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ko any sasan'izay fatrapitady anjany dia efa voavily hiala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo. Rehefa mijery an'ilay lohateny isika, satria izay mandrakariva no nianarantsika teto hoe alaleno adiadio inona ny tian'izany lohateny izany ho resahana, dia avy eo inona indray ilay afatra tian'ny andininy fototra ho ampitaina ihany koa. Dia eto izao rehefa mijery sika raha mamaky indray mijery dia ohatran'ny mifanohatra ny zavatra any, satria rehefa miresaka tsika hoe tsy asa fe asa fotsiny dia izao sika io zany tena mila miasa sika. Zay zany lesona voalohany. Dia tsy hoe miasa fe miasa fotsiny na koa hoe mba miasa satria miasa ny olona dia mba miasa, fa rehefa mijery isika sy mamaky mandinika ny Timoty voalohany toko 4 manomboka any amin'ny andininy 7, 8, 9, 10 dia tena ampirisiana mihitsy sika hiasa. Ary lazain'ny Baiboly mihitsy aza ao amin'io Timoty io fa raha ohatra ka
tsy mety miasa isika de aoka izy tsy hinana zay kamo miasa zany na tsy mety miasa de tokony tsy hinana izy fa zay miasa kosa ary tena miasa de ny lojika mihinana izy de mbola toizany ihany ny rehefa mamaky ny baiboly zany tsika de mbola toizany ihany eo amin'ny Timothée voalohany toko fahaenio a manao hoe farenay efa misy ny sasany eo aminareo a tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory ny olona anankiray zany rehefa tsy mitoetra tsara de tsy tena miasa izy fa mivezivezy foana mirarahany an'olona zany hoe mivezivezy ary io olona antsika tanora amin'izao fotoana izao misy sasany sady tsy mianatra alefa miasa indray ohatrany tsy miasa akory ohatra mivezivezy foana tsy hita hoe inona ny atao de zany lazain'ny baiboly makasika an'izany momba antsika de zao ny lazany azy hoe tsy miasa akory a tsy mitoetra tsara eto zany de mampirisika atsika hiasa tsara ry tanora namako mampirisika atsika mba ho tia miasa rehefa mamaky amin'izay nefa tsika ilay andininy fahafolo de hoe ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra sika miasa hoe nge nefa mba hitady vola e sa tsy marina zany satria zay miasa de tokony indray karama zay miasa de tokony hinana fa inona raha ny tiany baiboly resana zay zany anaovantsika fampiarana sady amarana antsika sady zao ilaintsika tia miasa ary miasa tsara zay asa mpanaovina anao tena mba ataovy tsara rea na ao an-trano io na eo amin'ny asa zay tena hoe ataotsika tena ataovy tsara aza atao tahaka ny hoan'ny olona na hoe atao tahaka ny hoan'ny dada sine ilay asa zay atao ao an-trano fa ataovy tahaka ny hoan'ny tompo zay no ampianarin'ny baiboly atsika de ny manaraka de zao ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra zany hoe lay asa tena atao tsara io a ho an'ny tena zanak'Andriamanitra de tsy mila tambony be aloha na de tiana aza ny asa aza miandrandra tambony be fa io matetika ny olantsika hoe andeha asa mafy de amin'izay mahazo vola be de raha vao zay no ataotsika de lasa tsy lay asa ny zava-dehibe fa lay vola tsy haiko nazonareo zany afatra zany isika zany rehefa miasa de tsy lay tambony no andrandrainy tsy lay vola ny tena andrandrainy fa lay asa tsara ny tena zava-dehibe satria ambara amintsika fa zay miasa tsara na de mety kely aza ny vola azony de tahina iny vola kely fa ny olana amin'izao vanim-potoana zao de zao miasa mafy de ny tanjona azo vola be ny problema nefa na ny olana de ty ohatra ny azo ihany lay vola be fa vola be tsy misy fitahina vetivety de lany vetivety de ritra vetivety de tsy hita ary zany zavatra mitranga matetika sarotra amin'ny fiainana de miasa mafy amin'ny alina mbola miasa ihany efa diva maraina zay va matory kely de avy eo miasa indray rehefa zay ny zavatra mitranga de lasa fototry ny ratsy rehetra lay vola ary tsy tsara zany mana ratsy atsika zany tsy misy fitahina zany noho izany manasa antsika tanora mba hanao fanandramana tena miasa ampitiavana ary tsy manana toetsain'ny olona miasa mba azo vola fa manao toetsain'ny olona miasa satria tia miasa ka zay vokatra azo eo de misy fitahina avy amin'Andriamanitra satria le asa ny tena nataonao zava-dehibe fa tsy lay fitiavam-bola loatra ino fa mazava amintsika zany afatra zany sy lay ten'Andriamanitra teo ho de mirary soa antsika zatovy rehetra indray ny amin'izany lesona sy tenin'Andriamanitra izany mandra-piresaka ry sia
manitra banzilo jasasy fa izy milonjy ny ratsy zay vitana sy nanolotrana faly miaravatsika indray nahatratra ity sabata ity maniry indrindra hoe sabata hitantsika fifaliana indray izy ity ary ahitantsika ihany koa fitomboana ao amin'ny Kristy tonga amin'ny fiarahana mamerina ny tenin'Andriamanitra isika ka ny loha hevitra faharoa indray izao erahantsika mamerina izao hoantsika tanora zokiny moa ny loha hevitra faharoa dia manao hoe tsy araka ny fahitana azy ny zavatra rehetra tsy araka ny fahitana azy ny zavatra rehetra ny toko izay niorenany zany lesona faharoa izay erahantsika nianatra izany moa dia ny Jakoba toko voalohany fa ny 9 ka hatramin'ny 7 izay miresaka hatrany zany ny amin'ny fakapana sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra rehefa tanatin'ny erinandro dia efa nisafidy andindray avy zasainao mba ho atao fitadidy andao hoe mba hiaraka amerina eny ary tsy araka ny fahitana azy ny zavatra rehetra raha ho antsika olombelona dia mandeha ho azy eo amin'ny fiainantsika toa ohatry ny efa hoe natiora zany ny hoe mitoky amin'ny tena
eny efa hatramin'ny fahazazana ary zany ary tao anatin'ny fironona ho amin'ny fitiavatena sy ny fiankinana amin'ny tena no nahaterahan'ny olombelona izay le resahako hoe efa natiora le izy dia tsy haintsika ny ampitsahatra n'izany fironana izany raha tsy amin'ny alalan'ny fiankinantsika amin'Andriamanitra irery ihany ka mamela azy hiditra an-tsehatra dia niara-nianatra isika fa tsy arak'izay fahitantsika azy zany ny toe-javatra raha indrindra manoloana n'izany fironana efa to natoraly ao anatintsika olombelona izany mahantsikaiky mihitsy mantsy fa ny fomba fijerintsika ara-boajanahary isika olombelona dia diso ary amin'ny lafin-javatra maro mihitsy no mahadiso azy rehefa mianatra zao isika dia nisy hevitra izay nitarihan'i Jakoba antsika tao anatin'ity lesona faharoa ity ny fomba fijery araky ny tokony ho izy izay nampianarin'i Jakoba antsika raha miresaka ny amin'ny mahantra sy ny mpanan-karena isika dia hoe azony mahantra taony manome voninahitra an'Andriamanitra sy midera azy na dia tsy hananan'izy ireo azy ny haren'ny tany satria tsy avy amin'izany ny havian'ny fisandratana marina na ny tena fifaliana dia nampianarina antsika koa fa azony mpanan-karena atao ny hofeny fankasitrahana ao anatin'ny fahoriana sy ny fitsapahana ary hanana fo mihetra eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy maharitra velovelana eny hareny ka tsy mahatonga fisandratana marina dia ireo izay maharitra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ireo izay atanjahan'ny heriny sy ny fitiavany ary ny fomba fijery marina mikasika ny zava-misy dia ireo mantsy notahian'Andriamanitra ka tsara ny atsiahivantsika an'izany mba hahafahantsika miaina an'izany eo amin'ny fiainantsika mizaha toetra sa maka fanahary Andriamanitra ahoana hoy ny lesona ahoana hoy ny rahantsika nandinika sy nianatra tanatin'izay erinandro izay hitantsika tao anatin'ity tari-dalana ity fa ny tanjon'ny fakapana tamin'ny fotoana izay namola volanana izany dia ny fandravana fifandraisana ny fanisian-dratsy ny tena sy ny fanahy ary ny fanalavirana an'Andriamanitra dia tsy hanisy ratsy anefa ny tanjon'ny fizahan-toetra fa ny mba hitondra fomba fijery tsara ary mikasika ny tena ahatonga fiankinana sy fitokiana lalina amin'Andriamanitra ary koa mba hanehoana fa mendrim-pitokisana Andriamanitra dia marina fa tsy maka fanahintsika Andriamanitra fa mizaha toetrantsika fa nataon'ny devolo ny fakapanahy mba hanimbanantsika dia ny fizahan-toetra avy amin'Andriamanitra kosa dia ny kendreny mba hiarovana sy hampiorenana antsika dia ny tanjona dia ny mba hiorenantsika amin'Andriamanitra hatrany hatrany mba hanekentsika hitombon'ny finoantsika amin'Andriamanitra ny tsy hialan'ny finoana amintsika fa ny hitombona satria ny fanomezana tsara indrindra sy ny tonga lafatra indrindra no efa natolotr'Andriamanitra antsika dia fanomezana izay avy tamin'ny tanany ray mihitsy nomeny noho ny fitiavany nomeny noho ny faniriana avitra nyity tany ity dia marina fa tsy mendrika isika ary raha tena jerena dia tsy mendrika ny atongavany izany zanak'Andriamanitra izany kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny famindrapony ary ny famelan-keloka atolony dia nomeny an'izany fanomezana izany isika olombelona ka andeha tsy hanao tsinotsinona fa fanomezana tahaka ny Kristy ny fitahiana izay atolon'Andriamanitra antsika dia ho tsaroantsika amin'ny fotoana rehetra izany dia hiterantsika an'Andriamanitra ary hanekentsika hitomboana ao amin'ny fitiavany hitomboana amin'ny finoana ary matoa isika mitondra ny anarana hoe kristianina dia mba tena ho kristianina marina tsy mihevitena ho mpampianatra ny hafa dia tsy hahita fahombiazana raha ohatra ka maneho fiavonavonana na manao tsinotsinona ny herin'ny fanahy masina fa kosa hiaina ny fahamarinana izay raketin'ny tenin'Andriamanitra ka miantso asenao tsy izay fahitana azy akory tsy arak'izay ny zavatra rehetra fa arak'izay hiasan'ny fanahy ao anatiko sy ao anatinao arak'izay hianteherantsika amin'ny Kristy ilay fanomezana tsara indrindra ho aso anao arak'izay hanekentsika ny fiarahan'Andriamanitra amintsika isan'andro isan'andro ka miantso antsika Andriamanitra maneho amintsika ny fitiavany amin'ny fotoana rehetra izy dia andeha ekena hiainana ary izany koa no hita eo amin'izay rehetra ataontsika mirary sabata feno fitahiana ahitana fahombiazana eo amin'ny zavatra rehetra satria andraisana an'izany fahasoavana sy ny fahamasinana avy amin'Andriamanitra izany ho an'ny tsirairay avy amintsika ary mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray samy tahian'Andriamanitra.
miarabantsika rehetra mpiaramianatra ny Fmc-Sekoly Sabata indray amin'ity androany ity. Araka ny fantatsika rehetra dia lesona sarobidy no iarahantsika mianatra amin'ity telo volana vaovao ity dia ny bokyny Genesis izany. Ary tonga eo amin'ny lesona faharoa sahady isika izay mitondra ny lohateny hoe ny fahalavoana. Miloha zay nefa dia tiako ny mamerina tsotsotra ny lesona izay nianarantsika tamin'ny erinandro ambony. Dia ny lesona voalohany izany mahakasika ny famoronana izay nanizingizinana fa Andriamanitra mihitsy no namorona izao rehetrarehetra izao. Ary nisy fikasana tao amin'Andriamanitra mba hamorona mifanohatra amin'ny fampianarana mahakasika ny fivoarana miandalana izany foto-kevitra lehibe izay ampianarana baiboly mahakasika ny hoe Andriamanitra no namorona izao rehetrarehetra izao izany. Tonga eo amin'ny lesona faharoa ary isika izay mitondra ny lohateny hoe ny fahalavoana. Ny tsenjery moa dia hitantsika ao amin'ny Genesis 3 ary ny 5 izay efa haitsika tsenjery ary mino fa hainao tsenjery izany. Koa dia andao ary miara-mamerina amiko ianao ny tsenjerintsika amin'ity herinandro ity. Ao ary miara-mamerina isika rehetra dia amin'ny fandrefesoko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany, izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombalahy tongony. Ny tsenjery dia ho resantsika amin'ny tapany farany amin'izao lesona izao. Fa andao hiditra avy hatrany isika amin'ny fizarana voalohany ao anatin'izany lesona izany. Ny anombohana azy dia ny fanambarana amin'ny Genesis 3 satria ny Genesis 3 no fototry ny lesona izay ianarantsika tamin'ity erinandro ity. Ka ny anombohana azy dia ny firesahana mahakasika an'ilay menarana. Menarana izay ambarany tenin'Andriamanitra fa azo lazaina hoe zavaboary manokana, azo lazaina hoe zavaboary maranitra, marantsaina ary zavaboary nanana ny toerany manokana izany menarana izany. Ao amin'ny patriarka sy mpaminany takila 3 dia lazainy fa biby manana kanto manatsaina indrindra tamin'ny zavaboarin'Andriamanitra ny menarana. Nanana elatra izy ary namirapiratra tahaka ny endrim-bolamena madio rehefa manidina. Ngamba heverinao hoe tsy mitovy amin'ilay biby lava izay hitantsika andavanandro fa biby manatsaina manokana, mamiratra, mampitehijery, manaitra ity menarana ity. Rehefa nazera avy any an-danitra ilay fahavalo ny devoly dia naka endrika menarana izy ary dia nipetraka tamin'ilay saidena izay namboarin'Andriamanitra. Ary dia nanomboka ny resaka tamin'ilay voarin'Andriamanitra dia ilay olombelona izany. Mario tsara fa eo amin'ny Genesis 3 dia tsy niady hevitra, tsy nitarika ady hevitra ny devoly menarana raha niresaka tamin'ny Eva. Ary faharoa dia tsy niseho fahavalon'Andriamanitra izy. Ary indrindrandrindra ny teboka fahatelo dia nampiasa ny tenin'Andriamanitra izy. Zany hoe ilay tenin'Andriamanitra ihany no averiny mba hitarihany famitahana ho an'ny olombelona voalohany. Amin'ny Genesis 3:1 dia hozy izy hoe anky efa nataon'Andriamanitra hoe nametraka fanontaniana izy. Ary io fanontaniana io izay miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay tsy miseho mivantana ho fahavalon'Andriamanitra no nitarika fisalasalana teo amin'ny Eva ka nahatonga azy nanandratra ny tanany ary dia naka ilay voankazo izay noraran'Andriamanitra. Ambara eo amin'ny Genesis 3:1 voalohany ka hatramin'ny 9 izany. Fa ny manaitra sy mahagaga ihany koa ao anatin'ilay lesona dia izao ao amin'ny Genesis 2 ny 9 sy ny 17 dia noraran'Andriamanitra mazava mihitsy Adama sy Eva hoe ny azo rehetra ato anatin'ity sahata iny azonareo hohanina avokoa fa ny azo eo ampovoan'ny saha ihany no tsy azonareo hohanina. Dia mahagaga nefa fa eo amin'ny Genesis 3 dia tsy naharitra ilay olombelona voalohany fa naka ilay voankazo izay noraran'Andriamanitra. Tsy misy famaritana vanim-potoana
lay vanim-potoana ny resahan'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva Genesis 2 hoe tsy azonareo haniny io voankazo io. Sy lay Genesis 2 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina mitantara ny fahalavony Adama sy Eva. Tsy misy vanim-potoana eo zany hoe erinandro firy na taona firy, fa ny fitantarana maharitra ny toe-javatra nisy eo amin'ny Genesis 2 no tena voiziny lesona. De mahakasika ny planina napetrak'Andriamanitra ary ny tsy faharetan'ny olombelona ka ninanany izany voankazo izay noraran'Andriamanitra izany. Vokany niditra teto amin'ity planeta tany ity ny fahotana. Ary nanomboka hatreo dia nahalala ny atao hoe fahotana ny olombelona voalohany. Ary dia nanomboka nahita ny vokatry ny fahotana teo amin'ny fiainana izy ireo. Vokatry ny fahotana voalohany hitan'izy ireo dia ny fialan'ilay fitafiam-boninahitra izay nitafiana izy ireo. Ary dia simba ilay endrik'Andriamanitra noho izany fahotana izany. Ny fitafiam-boninahitra izay maneho ny fanatrehan'Andriamanitra dia simba ary dia nitanjaka na tsiaro nitanjaka ilay olombelona voalohany. Eo amin'ny Genesis 2:7 dia milaza fa niezaka naka ravina aviavy izy ireo mba anakonana ny enatra. Izany dia maneho fa nitady vahaolana ho azy izy ireo. Kanefa moa mahafinaritra ao anatin'ilay tantara dia ny fitadiavan'Andriamanitra mandrakariva ny olombelona. Ary dia indro nidin'Andriamanitra, efa fahazaran'Andriamanitra nidina mba hitady ity olombelona ity. Ory Adamo, aiza moa ianao? Mitady antsika mandrakariva Andriamanitra. Mitady ny taranak'olombelona lavo mandrakariva Andriamanitra. Ary manao izay fomba rehetra mba hahafahana mamitrana izany fihavanana tapaka eo amin'ny olombelona izany mandrakariva Andriamanitra. Manao niezaka rehetra izany mba hahafahana mamitra-pihavanana amintsika olombelona. Ary dia tonga eo amin'ilay tsenjery isika dia ilay Genesis 3 ny 15 izay ivo ny lesona ary fototry ny lesona. Dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ny taranako sy ny taranany, izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombalahy tongony. Mizara roa lehibe io Genesis 3:15 io. Voalohany dia ozy izy ny lesona hoe anjara miandry ny menarana ozy izy. Ary ny tapany faharoa dia ny anjara miandry ny olombelona. Mario tsara ary tsy pio ilay teny hoe ianao ozy izy anorotoro ny ombalahy tongony. Ary ny tapany faharoa izy kosa anorotoro ny lohanao. Lay tapany voalohany no resantsika voalohany ary dia hiditra amin'ilay tapany faharoa isika avy eo. Ianao anorotoro ny ombalahy tongony. Nanondro anomena rana izy tamin'izay fotoana izay. Mena rana izay maneho ny devoly, maneho an'ny Satana, izay anorotoro ny ombalahy tongony taranak'ilay vehivavy, izay maneho an'i Jesosy Kristy. Ity Genesis 3:15 izay tsenjerintsika ity dia miresaka be dehibe ny amin'ilay teny fikasana ny amin'ny anavotana n'ity taranak'olombelona lavo ity. Ka ho avy ny fotoana izay amatsiana ny ombalahy tongotra ny Kristy taranak'ilay vehivavy eo amin'ny azo fijaliana. Ka dia ombona eo amin'ny azo fijaliana izy ary tsy maintsy lay Andriamanitra mihitsy no midina ety amin'ity planeta tany ity mba hanavitra ny taranak'olombelona lavo. Ary zany no teny fikasana voalohany, fampanantenana voalohany, mpamonjy hanavitra ity taranak'olombelona izay lavo ny fahotana ity. Ny tapany faharoa kosa dia ny anjara miandry ny olombelona, anjara miandry an'ilay Satana izany. Izy ozy izy anorotoro ny lohanao. Ny lohan'ny Satana zany dia ho torotoroana. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20 fa ho avy ny fotoana izay anidina ny Satana ao anatin'ny toerana manokana tsy afaka handehandeha intsony izy. Ary dia ho avy ny fahamaliana ny zavatra rehetra natao taminy. Ho porofona eo amin'ny tontolo fa Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana. Ary ny fahotana izay notarihan'ny Satana dia hitarika an'izao tontolo izao amin'ny faharatsiana. Ka ny anjara iandry an'ilay menarana zany, ny anjara miandry an'ilay menarana dia tsy maintsy ho gadraina izy ary ho potehana miaraka aminy ny faharatsiana rehetra izay noentiny sy nalefany
teto amin'ity planeta tany ity. Koa ilay tsenjery ao Genesis 4:10 zany dia manome teny fikasana ho antsika menakavy fa Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary anavitra ity taranak'olombelona zay laviny fahotana ity. Namarana ny lesona azy dia ilay Genesis 4:17 zay manambara fa satria niaino ny vadiny i Adama fa tsy niaino an'Andriamanitra na dia nanarin'Andriamanitra azy izy dia zavatra roa no tsy maintsy hitranga amin'ny fiainany. Voalohany indrindra tsy maintsy hiasa mafy izy zay vao afaka hinana, ary ny faharoa dia tsy maintsy ho faty izy ary hiverina mivovoka izay namoronana azy dia tsy maintsy hiverina amin'izay vovoka izay i Adama sy Eva. Zany no mahatonga ny fahafatesana vokatra ny fahotana zay niditra teto amin'ity planeta tany ity. Kanefa ny fanantenana lehibe ho antsika dia ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay anavitra ny taranak'olombelona, anavitra ho an'ireo rehetra izay manaiky an'i Kristy, mandray an'i Kristy dia azo noraisina ho zanany ary andova ny fiainana mandrakizay. Koa iriko ho antsika rehetra mpianatra lesona ny atsapatsika fa Jesosy no drafitra napetrak'Andriamanitra mba hanavitra ity taranak'olombelona ity. Ary ity tsenjery ity dia mampatsiahy antsika sahady fa amin'ny fotoana andraisantsika an' Jesosy dia manana anjara famonjena isika, ary amin'ny fotoana iaviany Kristy eny amin'irao lanitra dia hanana anjara tanteraka famonjena feno isika ka afaka andova ilay fiainana mandrakizay. Koa ny lesona ny anarantsika nandritra ity erinandro ity ane hitondra fanantonana vaovao an'i Kristy, ilay lalana sy fanavotana izay napetrak'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Andriamanitra ny ahita antsika rehetra ary izy ihany koa ametraka ao am-pontsika Jesosy Kristy ilay fanavotana ho an'ity taranak'olombelona lavo ity. Amen. Zao dia iroso amin'ny fanatanterahana ny fanatitra ao ny sekoly sabata isika, koa dia manasa antsika rehetra any amin'ny tokantrano misy antsika any, any amin'ny toerana misy antsika rehetra any mba hiaraka natanteraka izay fanatry ny sekoly sabata izay ho fanohanantsika ny asan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao. Iaraka ivavaka isika rehetra ka ivavaka ho an'ny lesona isika ary ivavaka ihany koa ho an'izany fanatitra izany. Andriamanitra rainay tsara masina ny an-danitro, misaotra noho ny lesona isan-tsokajy isan-taona izay nianaranay tamin'ity maraina ity. Sarobidy loatra ny teninao ary mifono zava-dalina tianao raha ahafantatra ny lalana rehetra sy ny tsy ambaratelo ny fahamarinana izahay. Koa tehirizo ao am-ponay tompo ny lesona izay nianaranay tamin'ity androany ity. Fa indrindrandrindra aoka ho tsapanay ny mahazava-dehibe ny fanatitra nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavotana ny taranak'olombelona ary ho fanavotana ny tsiraray avy izay miaino sy manaraka izao fandarana izao. Saotra ihany koa no nafahanay nanatanteraka fanatitra tamin'ity androany ity. Ta io ny fanatitra izay nangononay mba havita be amin'ny fanatanterana ny asanao manerana izao tontolo izao. Tonononay angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Saotratsika rehetra tompoko naharitra hatramin'ny farany tamin'ny fiarahana nianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sekoly sabata, tamin'izao sabata mahafinaritra izao. Afaka fotoana fohy eo amin'ny 15 eo dia iroso amin'ny fotoam-pivavahana isika rehetra izay iarahantsika amin'ny fiangonana adventista ao mahitsy. Koa dia manasa antsika rehetra mba hiaraka natanteraka izany fampivavahana izany. Koa dia mirary soa, mirary fitahian'Andriamanitra feno antsika amin'izao sabata mahafinaritra izao. Saotra tompoko.
miarabantsika rehetra indray ry ava-malala amin'izao fotoana manokana zay anomezana ny torohevitra ara-pahasalamana izao fifaliana ho ahy pastora Ratovoarso David Olivier zay mpiara-miasa ao amin'ny departementan'ny fahasalamana ny mitondra indray ny torohevitra ara-pahasalamana amin'ity an'io ty efa natombokitsika tamin'ny heriny izany ary mbola toitrantsika indray amin'ny ity an'io ity koa dia manasanao ampitiavana hampanajana anaraka hatramin'ny farany ny dinidinikitsika eto mahakasika an'izay lafiny ara-pahasalamana zay ny lohahevitra zay netiko taminao moa ary mbola toizantsika kehitriny dia ny mikasika ny amin'ny fitafiana ara-pahasalamana raha jerevantsika ny tamin'ny farany hitantsika eto amin'ny solaitra be eto dia ny torohevitra nomenanao teo aloha dia ny zavatra anankitelo dia izao tsotra sy azahoana aina ary mendrika zay zany ny voalohany ny fitafiana ara-pahasalamana tokony anaovantsika zany dia fitafiana tsotra azahoana aina ary mendrika ny antony dia ireo roa eo ambany ireo dia tsy inona fa tokony ho akanjo na fitafiana tsy manelingelina ny fikorianany raha izany ary ny faharoa fitafiana tsy manelingelina ny fifohana rivotra zany hoe tsy tokony hanao fitafy teritery zany tsika na manageja ny lalan-drà ka tsy hahafahan'ny rà mikoriana tsara amin'ity an'io ty ary dia ho toizantsika indray izany torohevitra momba ny fitafiana ara-pahasalamana izany ao amin'ny boky How to Live eo amin'ny pejy 520 dia misy an'izao fanambarana zao dia nge ovakitsika izany hoy izy eto hoe tsy ny foronina hibata zavatra mavesatra ny valahana ny lanjany zipo mavesatra anaovan'ny vehivavy zay mifatratra eny amin'ny valahana no mahatonga ny aretina isan-karazany zay tsy mora sitrana ry ava-malala hitantsika amin'izany fanambarana izany fa mahakasika ny zipo zay mavesatra indray zany eto no resahana zany hoe miompana any aminareo vehivavy ny resaka eto ny zipo mavesatra zany dia ahatonga aretina tsy azo sitranina eo amin'ny tenantsika araka io fanambarana io hoe tsy ny foronina hibata zavatra mavesatra ny valahana ny maoja zany na ny andilana ozy ry zareo any amin'ny sistana ny lanjany zipo mavesatra zay anaovan'ny vehivavy zay mifatratra eny amin'ny valahana na ny andilana no mahatonga ny aretina isan-karazany zay tsy mora sitrana dia eto zany tsika mila mieritreritra tsara hoe inona ny aretina mahazo ka tsy mora sitrana dia anjarantsika voakasika zany no mieritreritra tsara fa sao dia mba ty karazam-pitafiana ity no nahatonga an'izay lafiny izay andao ary jerevantsika mahakasika an'izay zipo mavesatra zay ao amin'ny boky Christian Temperance and Bible Hygiene ao amin'ny pejy 720 dia zao no voambara ao rehefa mavesatra zany le zipo sady napetraka eto amin'ny valahana ary nasiana fehikibo indrindrandrindra raha mbola miampy an'izay teritery zany dia hoy ny torohevitra sy ny fanambarana avy amin'ity boky ity Christian Temperance and Bible Hygiene hoy izy eto hoe mitarika antsinay hidina any ambany ny vesatra zay mifatratra eo aminy ka mahaosany vavony mahavizana ary mitarika ny marary hivonkina hatrany zay zany voalohany mahahosany vavony ry ava-malala ny fanaovana zipo mavesatra be hoy aho eto araka io torohevitra avy amin'ny ity boky zay vakitsika ity raha niterena avy eo amin'ny andilana na eo amin'ny maoja na eo amin'ny valahana izany dia misy akony any amin'ny vavony dia sao dia mba zay ny mampaharary vavony ianao io sao dia tsy le resaka tary amin'ny sakafo tary satria ianao mety efa mba nahatandrina sakafo nahatandrina ny ora fihinanana sakafo fa sao dia any amin'ny resaka fitafiana indray no nahatonga le aretina dia mila mijery kely ianao zany mandiny tena hoe sao dia ny fitafiana anaovako nahatonga nyity aretim-bavony ity satria taritin'io zipo hidina ozy ny tsinay vokatr'ilay vesatra eo zany dia vizana ilay olona
ary hitantsika eto koa hoe mitarika an'ilay olona hanana retina zany de ivokiny izy lasa olona manjoko tahaka izao foana zany no hitanao ka mila mieritreritra kely zany isika eo anatrehan'izay manarak'izay de ozy eto hoe mampikatso ny avokavoka izany ka tsy mamela azy hanao ny asany araka ny tokony ho izy misy fietraikany eo amin'ny avokavoka ihany koa zany ny fanaovana zipo mavesatra de aoka zany ianareo vehivavy mba handandalanja tsara ny zipo zay tokony hanaovana sao de zipo mavesatra loatra fa sady misy akony any amin'ny vavony misy akony any amin'ny avokavoka izany fitondrana ny zipo mavesatra izany ary ny farany zay mitoy amin'io de izy eto hoe tsy miasa araka ny tokony ho izy ary tsy miasa araka ny tokony ho izy ihany koa ny masokoditra mbola misy akony any amin'ny masokoditra ihany koa zany masokoditra moa de anisany amoahana an'ireo loto avy ao anatintsika ao ary io no fitaovana nataon'Andriamanitra zany mba azahoana mamoaka an'ireny loto rehetra atao anaty reny aty amin'ny orona atsika no mifoka ny rivotra madio de amin'ny alalan'ny masokoditra no ivoahan'ny loto samihafa amin'ny alalan'ny atsembohana sy ny sisa zany ka raha toka manao zipo mavesatra be koa zany ianao zany hoe zany zipo mavesatra be zany sady mavesatra izy zany matevina de hitantsika eto fa tsy miasa tsara ny masokoditra de vao may koa zany mitombo ny aretina izany eny ary ava-malala zay indray ary zany ny torohevitra nomenantsika tamin'ity androanyity raha fitinina izy teo de tokony tsy hitondra zipo mavesatra loatra zany ny vehivavy ary tsy tokony ho feheziny mafy amin'ny ceinture zany zipo izany fa manjary misy akony any amin'ny tsinay misy akony any amin'ny vavony misy akony ao amin'ny avokavoka ary misy akony eo amin'ny masokoditra ihany koa de mirary fahasalamana feno ho antsika rehetra amin'ny herin'ny an'io toy izao indray fotoanantsika raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko mianatra eo tongotrao